Rehefa nisy le manifestation iny manko le olo majorité silencienne no zy aza fangaro le izy noho izany nididina voaka ny ACC izay nametraka ny Andriamatoa monsieur le colonel eo inona didina voaka ny ACC miaramila mitondra eo légitime fa tsy le ngamany illégal et illégitime légitime izy aloha itsy fa maninona hoe légitime satria misy tolombahoaka teo efa atsika mahita fa ratsy nitsangana ny miaramila ratsy nitsangana ny miaramila de maro ny gasy ny maty teto zay kosa lalena de tena tena zava-misy zany mbola tsy tapitra mbola hoe tena zava-misy zay nena tany nahita azonao satria hitanao fa isaka mbola vo midina kely nakatso fo de fa kopay mandeha vo midina kely akatso de fa kopay mandeha ahoana am'izay mbola misy mefisany eo anatin'izy misy milisy koa zay hoe taty afara ny teny fa hoe zay tsy nahazo vola le tawy amin'ny PDG tamin'ny Vatomanga de ahoana amin'ny olona no avelana vonoana eo tsy maintsy iniany ny solution légitime iny fa maninona anao miteny an'izany hoe légitime satria fangatahana tsotra nataon'olona zay valaky hoe mozena nisy zany zava-nisy teo maintien de l'ordre zany tsy azo atao amin'ny lalaina tsy tena le zavatra nitakin'ny olona no tena nataotsika ka am'izao ny tena zava-dehibe de zao diso zany aoka iroso amin'ny tena fanovana tsika ina ny tena dikany fanovana ka ina le fanovana jiry sorana hoe fangatahany tanory ina ny tena fanovana tena tsika apetraka matoa miverina ny fahasahiranana matoa miha mahatra ny gasy de zao de zao mila mametraka fisipika vaovao règle de jeu vaovao atsika hitatanana ny firenetsika inona ny gouvernement mabe resaka manahoana ny affaire Vatomanga mbola tantara mitoy manahoana ny perquisition de mbola tsy mijanona inona ihany io samy manana ny fomba makiny azy atomboka ave izy io ry nionivo fanoherana ihany koa nidina andalambe nidina teny amin'ny kianjo efa tena mpanohitra ve reny zay aloha ny tsara mitranga am'izao fotoan'izao misy zany firesaky ry Ramatoa Rinarakotomanga zany zao anisany teny hoe sany lozany namany de hoe raha manapaka rera ny filovam-panjakana am'izao de ohatrany hoe raha mitalatala zany raha firesany hoe manofika anao ka tsy miantso azy ireo de izy raharaha eto tsy isy raharaha fanina raha ny firesany asa hoe inona moa le tena hoe ho ataony ao anatin'izay fa de zareo aloha mbola manizingizina hoe tsy lanim-bahoaka ny fitondrana ankehitriny fa ry zareo ny lanim-bahoaka tena zay hoe le tendance am'izao fotoana izao ohatrany hoe mampatsiahy ihany mantsy indraindray la irerian-dasa tsitsarony ty manahirana be fa tena ka miresaka lanim-bahoaka mahatsara zareo satria lanim-bahoaka anke le solovam-bahoaka maro be reny fa nefa nivadika li satria zay mitsoka ny rivotra efa mitsoka ny rivotra efa mivadika ny pejy de tokony mifanazavany zareo de faharoa ihany koa hoe za zao mba nietritra le olo mbo fidy akoatran'ireny le manao an'leo majorité présidentielle tokony mba teo anilan'izy ireny satria olo mbo tendra zany zao le somary mitarika an'ilay raha le zavatra resany tokony fahalamana teny amin'ny 13 mai de nakeny amin'ny ACC de nakatra plateau olo mbo tendra zany reny rehefa olo mbo tendra zany moa zany de hoe tapaka finanana zany le izy raha ny tena marina tapaka finanana le izy de mety mba mivadibadika kely eo ny lela zany mba otrotran'izay satria ny olo mbo tendra ny olo mbo fity mba za zao ny andro le hoe mba tokony joro teo satria fa nisy fanomanana andro vitsivitsy le hoe amin'ny sabotsy fotoana fa le olo mbo fidy zany na hoe anivon'ny tanàna io na eo anivon'ny eto Tanarivo renivohitra misy olo mbo fidy rasolom-bavombaoka zao efa nisy niaraka tamin'le maro anisa le nakany an'le majorité présidentielle ary le tena tsy nampozina mihitsy zay le tiako antanina hoe zareo zany zao efa monsieur désolidarisé ao anatin'le fa olo mbo tendro le mijoro fa le olo mbo fidy efa zay le satria ny olo mbo fidy de misy olona ao arinany
misy mifidy azy mivahoaka de zay zany hoe retolom-boateny rety zany zao rehetra hoe misy resaka paima misy resaka paima zany ao anatin'izy miaraka aminay de efa mba miseko tolotolotra zany ao anatin'izy mbola zay ve le ifampitezana ao zay ve le anaovana lizy zay lizy satria mifanaraka tam'lizy ige de mandeha le hoe etsy apefilo etsy anana misy fizarana vola zay ohatra zao de lasa grevitsintro zany le mandeha zany misy tsy resy lahatra mihitsy ao anatin'lizy igny efa miondrikondrika tsy farsendatra fa hoe ny filoloana ny teknolojia amin'ny alalan'ny photoshop koa na piady hevitra tena zany nefa nisy nahatonga an'le hoe mbola fotoana zany hoe zao resaka hoe fa hoe aonare zany lasa arefarefa le politikelangelanga veny mbola hitonana an'lizy hoe navory olona hatramin'le tomasandro tsy miala eo raha tsy tonga ny olona zay nitoanana azadiny fa hoe tena sarotry mio fa ny luminosité ohatsany hoe mila mijery tsara koa rehefa manjifa ny zavatra amitragny eny anivany tambazotra serasera sao de lasa hoe indroany ore rozy izy nyteny vazaha fa zadino ihany ko fa hoe lalàna malagasy ihany ko de fa tsy mamela an'izany hoe olona mizaka sopirenena vahiny mbola hitarika zavatra eto na amin'ny lafiny politika na amin'ny lafiny rara tsy mamela an'izany ka tokony heritreritra satria olona mba heverina fa manana ny fahaizana ambony satria rehetrarehetra tsy no mivoy an'lizy ary zary mahita le hoe misy faneho-kevitra ataony ohatra le ministry ny fanabeazam-pirenena taloha zay nge tena mba manto hoe tokony mba manao bilan izy zao hoe manao bilan nadritry ny fotoana tantanana zany fanabeazam-pirenena zany na nahoana ny tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara sy ny fampianarana eto aiza nisan'izany hoe CEPE very toko raha falimanana de misy fuitina sujet zany nge tena manahirana raha ohatra hoe antanina ny mpampianatra sy ny mpandabe amin'ny ankapobeny ina moa zany tena mba tombotsoa na hoe azo na amin'ny lafiny maolona fotsiny zany fiahinan'ny maolona question humanitaire fotsiny zany tamin'ny fotoana tantanany olona io tamin'izany misy tena fanabeazana de tena mba tokony mba mieritreritra zany hoe inona zany le mbola hotoizina ve zany le fahampotena efa tsy resahana tsony ny resaka bombo suicide tsy resaka hoe sy resaka hoe panier garni zay ataona avy ny ministère fa hatraminy hoe natonga avany tao ohatra de mba manao tombana zany tsy hoe manao tombana moa zany manao jerikihana hoe tena manao atao évaluation zany hoe inona ny vitany satria be deabe nge ny fitaraina na eno ihany toko raha fahalamany hoe tany ohatra zao hoe ny mpiasam-panjakana voakasika zany teo anivon'ny mpampianatra sy ny mpampianatra de isan'ny maro an'izy ao anatin'ny mpiasam-panjakana tany amin'ny taona firy moa nisy fampiakarana ny karama-mpiasam-panjakana farany ka niado am'zany ve zany le ministre io zany satria tamin'ny fotoana fa tompona ndraikitra ao anaty gouvernement izy ray zany faharoa betsaka reo karazana hoe tombontsoa kely mba tokony sitrahany mpiampianatra sy mpanabe indemnité de cré ny indemnité de logement ny indemnité de loyement sintsisy de mba mipetraka fanontaniana hoe inona ny tena mba vita zany tao anatina zany raha misy hatra mitaraina sy mbola manao fitakina mandraky ty ny andro any anoho zay hoe tsy fijerena tao anatin'ny taona maro zay de ny mpampianatra mpanabe tena hoe atazao mbola misy de zay nge izy hoe misy ny fitakina misy ny etso-bahoaka mofanarenana zany satria de nikorosofahana ny sehatra rehetra ary voakasika zany ny sehatra ny fanabeazana de hoe raha olona mitarika sy hoe tena lohany tao amin'ny sehatra ny fanabeazam-pirenena de otrotrandreny zany ny zavatra asehony hoe tsika dia tsy manaiky nefa misy zavatra ara-dalàna resana efa ny fitsarana avy momba ny lampanorenana gardien de la constitution ary ihany koa mijoro rafitra ao anatin'leo isina hoe paix social de enao ndray zany totra ny hafahafabe zany hoe zany ve ny fomba nitondrana ka le fanabeazam-pirenena teto normal be raha ohatra zao le situation eto amin'ny tanàna eto amin'ity firenena ity zany raha le anankiray moa zany efa tsy resahana iny efa tsy resahana iny fa zay nisy an'ny antom-pisiny am'le hoe izy de tena mpanao ririn-dasa tsy tsarona raha hoe le anankiray zany resahana mpanao ririn-dasa tsy tsarona hoe nomaly de lasa nomaly fa zay zao ny eto de ohatrotran'izay zany tsy de zany tsy ho gaga mihitsy am'izay hoe faneho-keviny sinisisa fa mino fa isy fitsarany ihany zay am'le hoe misy le hoe mitsahaketrika de ho hitantsika eo ihany moa zany ny fivoaran'izany rehetrarehetra ny sina fahinkely loatra samy de any am'le gouvernement fa mety mbola hiverenan'ny olona ny amin'iny rehefa avy eo ny am'le gouvernement ny nambaran'ny colonel Michael tamin'le aviniona tamin'ny Rotary tamin'ny fanirina ny anay hoe mba alohan'ny amin'ny lady maly zany alady farafatarany raha ny fanirina ozy teniny fa izy tsy niteny hoe tsy maintsy na tsy zay zany le izy satria samy andro maly de efa hoany sarotra ka tena sarotra kosa aloha le izy satria misy zavatra maromaro aloha tsy maintsy mba jerena hoe inona ny fitakina inona ny zavatra atao ary zay koa ny olona koa de tena hoe mieritreritra fa ity gouvernement na sy
fitondram-panjakana mijoro zay tarihan'ny colonel Mikael ty no amahany problema rehetrarehetra izay aloha zany de mety ho fahadisoana ary ho fahadisom-panantenana anao tenany ka mila mazava tsara fa hoe io no ametrany hoe vala ahafahana andeha hanorona an'ilay fanjakana firenena zay mamaly ny tinaky rehetrarehetra nandritry ny fotoana lava sy ny fehezina atao anatin'ilay 3 herinandro zay zany lizy de ahoana i gouvernement io zany de gouvernement aloha zany mazava loatra tsy maintsy andamina ny tanàna amin'ny lafiny fandriampahalemana fa nisy ny asa voalohany tena isan'ny miandry azy akoatran'le hoe ny budget ny teti-bolam-panjakana sy ny resaka hoe programme akapobean'ny fanjakana dia hanao an'le concertation nationale zany hoe anampy amin'ny fanatanterahana le concertation nationale fa vita ny concertation nationale zay tapaka ao anatin'io zay indray no andrafitra zay gouvernement manaraka eo zany ity gouvernement ty zany tsy tena hoe gouvernement vonjomaika fa tena iasa io aloha anao ny lamina rehetrarehetra anao an'zany satria na le budget zany oarina zany concertation zany de tsy maintsy mbola io satria ty primitive de tsy maintsy mbola misy ny rectificative de eo anatin'izany regny zay no mamaritra le satria tsy fantatra hoe mbola isy ve sena concertation nationale no mbola mamaritra an'izany rafitra tonin'ny fédéralisme ny province autonome ny état unitaire décentralisé ny amin'ny régime parlement zany mbola any anaty concertation no andrafitra an'izany ny amaritra an'izany satria efa fantatra fa hiditra amin'ny république fahadimy tsikio zany ao anatin'le fandehan'lisy ka izay zany ny hoe tena isan'ny asa be miandrany io ary io koa voateraka eo io gouvernement tsy maintsy mahazo kihana farany be de be tsy possible tsy possible tsy ho iseho mihitsy zany hoe io tokoa fa de tena hoe azo tehaka aizako de hoe tehaka zay somary sarosarotra ny toeran'ny gouvernement satria betsaka reo hoe pitsopitsony na paramètre so maintsy arahana raha ny saromitranga aloha zany am'izao fotoana zao de hoe mizotra makany am'ilay hoe ho fanjakana maro toerana sy légitime aloha hoe nanaraka ny lalam-panorenana raha ny sarosaromitranga fa zay hoe tsika tsy afaka ny olon'olona eto raha nanendry prime ministre zao vao nandeha de hoe atyhevitra be fa zany tena zavatra tsy maintsy jerena hoe aiza marina ny lalantsika mikasika an'ireny de tsy maintsy miresaka sy mitady an'ilay hoe reconnaissance aloha zany am'ireo sehatra iraisam-pirenena de reny nandeha nidinika samihafa teny amin'ny lampam-panjakana asa anahoana fa zay sarotra lay toerana hoe aoriana zany tsika vao mety hoe aiza ny lalana raha miresaka hoe famatsiam-bola ohatra hoe aniditrano ato mihitsy velotsika de andamina amin'ny firenena sa hoe tena satria ndraindray zany mety hoe mifandritra kely ihany le izy hoe raha ohatra naraka ny reo hoe pitsopitsony samihafa de so de tsotongany amin'ilay hoe tena tanjona satria ny olom-pirenena ihany koa mety nieritreretra ihany tany am-boalohany hoe nahazo Ibrahim Traoré malagasy tsika fa mety tsy mitovy lay sary sy ny hoe paramètre politique tsy maintsy jerena ao anatin'le izy raha njera hoe mampitakely mantsy hoe Ibrahim Traoré tsy tonga de nikatsanany avokoa ny indrindra fivandraisana tamin'ireo tandrefana zay verina hoe tsy mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny firenena ka zay hoe ahoana zany no ahafahantsika raha eto Madagasikara hoe ametraka lamina sy hoe tena tsika no mametraka ny fipetratsy ny fitsipika ahafahana hoe tena miara-miasa ao anatin'ilay hoe win-win na hoe samy mahazo tombontsoa satria mety betsaka ny sary maneho sy ahitana hoe enzana lay karazana fifehezana sy tombontsoa sitrahany vahiny eto amin'ny hoe fiaraha-miasa maro samihafa de zay nisany hoe ahoana any anatin'ny fikoanan-dosiny hoe lamina apetrakatsika no ahafahana hoe makaiza sy anahoana maro na lalanjotra hitondrana ny firenena de niteteza mita zany ny hoe fototra sy lasitra ametrahana an'izay fa ao anatin'ilay aorinan'ny roa taona angamba va tena hoe hita sy mivaingana ny tena hoe zavatra mipaka be any amin'ny vahoaka sainga tsy afaka ny hoe iandry an'izay koa tsika fa betsaka reo zavatra hoe miandro ny fitondrana am'izao fotoana zay za moa tsy de tena naraka loatra le zavatra nitranga tamin'ny sabotsy le hoe tany amin'ny 13 mai za koa tsy teto de sary fotsiny zany mba jereko de hoe ohatrany manao kanjo fotsy de miverina ndray ve zany etsika fotsy zany sa hoe ahoana de mijery an'le sary aty olona vaovao de hoe ay tonga isotra n'ilay mpitolona hoe na ry zaroa tonga teny amin'ny 13 mai ary zany de hoe misotra an'ireo zay nahatonga nahafahana nahazo fahalalahana sy fahafahana mba nampiasa ny 13 mai sy na ry zareo
koe nary zareo ary nge tsy afaka nampiasa n'io nandritra ny fito taona de iny zany zareo hoe tsy nilan'io tam'izany tsy nilan'io izy fa ndrendray ary tao ndray hoe inona le nietsika tamin'ny hoe mpiaradia fa tena hoe tena no akanjo fotsy ry zareo a ny fotsy moa zany samy mba manana ny fandikanan'le izy hoe madio zay tsy manana olana zay tsy isy casserole zay tsy nisisy fa nilozana le loko ve zany ry samy lozana ve le loko sa hoe ahoany sa tsy fampiseho masoandro tsony e azay gnan'le izy de nidingana manaraka ataony reny zany de lanjalanja zavatra ndray ve zany ny akaiky lindra aloha papay iny mbola betsaka hoe ny manao akanjo fotsy nitondra soflera de ny sasany ndray lanjalanja papay sady mahasalaminy reny a mety amin'ny fahasalamana tsetratsetratsiaritra fotsiny iny fa ny atsamorisy koa aloha manao diliandava atsamorisy koa aloha zany de tena miazakazaka be mihitsy ny fandraisana andraikitra ao ary mandeha tsikelikely mila isan'andro mihitsy manao démission misy le commissaire nanao am'le FCC zany nanao démission normale be satria manomboka mamofona tonga any aminy le raha de niazy ny olona tonga de mametra am-pialana fa tsy hoe kory izy hoe tsy tianao ny asa fa ohatrany hoe misy fofona tonga any aminy le raha mahakasika ny famatsim-bola famotsim-bola sy ny resaka mahasarignitra azy am'ty le hoe fiararavatomanga ity de mbola nisy aminao démission anankiray koa zao tamin'nomaly mbola eno ndray koa zany hoe tompony andraikitra teny amin'ny fiadidinany seranana zany satria le tonga le fiaramanidina de ahoana de nisy olona tao anatin'le fiaramanidina avy aty koa na fiaramanidina hafa ny aingana toerakafa de efa manomboka misy fofopofona koa tonga any amin'io tompony andraikitra maorisiana ao amin'ny sehatry ny fifamoivozana amin'ny seranam-piaramanidina io a de nametra am-pialana ihany ko izy satria de le anankiray tatsy aloha moa zany efa hoe saika mba haikisaka de hoe mijanona aloha tsy mahazo mivoaka ny aéroport fanazana nisy efa tena hoe nitsoka teny amin'ny seranana no voasavatra zany ianao de ny any atoerana zany ny fandraisana andraikitra tena kodododododola tena mampiteno moana tena ohatrany hoe nitety-bola mpanjakana firy-taona zany no miodikodina ao anatin'le izy mbola tsy fantatra mitohiny satria zany ary mbola raharahatra any amin'ny 2011 no mitsikafina fa tena dossier nalainy efa telo ambinipolo am'izao fotoan'izao eritrereto am'izany zany zavatra mitranga de tena tsisy mba mahakasika ny zoron-dambatsika ty Madagasikara mihitsy ve zany de tena hoe tsy mba afaka mametraka fanontaniana manao autosaisine zany ve zany ny tena hoe ministère public teto Madagasikara ary tokony rafalimanana fa ny Maurice ndray no mahita an'ireny ohatra mampatsiara andreo letany hoe trafikina arena sarbidy hoe mialeto zany le volamena ohatrany rivotra tadio de mivoaka any andafy izy hoe volamena avy any Madagasikara tompoko io mialeto zany le bolana safira de ohatrany tsisy mahita fa avandra ny latsaka iny de nitsonika lizy de tonga any atoerana safira lehibe indrindra hita ty ivelana ty tompoko de safira avy any Madagasikara avy any amin'ny toerana ny district amin'ny Mananjary de ohatran'izany koa reo sokatra le sokatra zany ohatrany hoe inona re zany fandehaniny ohatrany hoe vovovoka kely teny amin'ny tapikandrana tany amin'ny loha tany zany izy fa rehefa tonga any Thaïlande izy vao mivoaka sokatra mafy ranganareo eto zany tena tsisy mahita zany nefa mba zay hoe eto Madagasikara tokony ametra-panontaniana sy anontany tena ry zareo eo anivon'ny samifina biancoa paka aloha tsy toizana tsy reny ary mbola metrahana fanontaniana rehefa tonga concertation nationale ilaina ve zany sa tambatretsy anosy daholy reo manandraraha zany eto amin'ny zany mbola fanontaniana jereny zany ny amin'ny makasika ny lalàna sy ny sisa sy ny fisarapahefana ny ady amin'ny kolokolety Madagasikara tena hoe asa hoe manahoany fa reny ny endrika maneo hoe ny olona ny manazikafina azy mila mandiniteny tsika dao naraka toga samihafa aloha de tezana aveo dao ary